Nanana ny fomba nisamborana ny Lazara Faits, sont izay nitarika ny fihetsiketsehana tsy nazon-dalana ty Tsanalakely. Olona valo no voasambotra androany. Ireo avy amin'ny privé no betsaka voaraika tafiditra 6e ho an'ny etsy amin'ny EPP 67 hectares, folo isan-jaton'ny mpianatra afaka 6e no tafiditra ny CEG. Azo mpandeha ataony mitory ireo taxi be miverina tapadalana, tranga, mampitarana ny mponina maro eto andrenivohitra io amin'izao fotoana izao. Fomba fanao izay tsy ara-dalàna no tsy mifanaraka amin'ny cahier de charge amin'ny feny ireny taxi be ireny. Ary farany mba olana ny fandrarana mpifahatany ny sehatra tsy miankina hoy ny kaidy. Io sehatra io izay nahazo vahana tato anatin'ny 5 taona farany, mifandraika hatrany amin'ny fambolena ny vahaolana. Tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy hampanatsana no hiara-bananao ary anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Trangam-piseho matetika mpahazo ny olona rehetra ihany koa na dia tsy voaresaka firy aza amin'ny andavanandro ny tamberitany. Mety hiteraka fahavoazana lehibe izy io ny mpitsabo na dia tsy tena areti-tsaina azy mety ho vetivety, mety ho aingana ny fikorotana ny saina ka mahatonga izany fanadihadiana Fabrisa Tatsiresy. Tamberitany tonga amin'ny toerana iray avy eo tsy mahafantatra ny manodidina, tsy mahita ny atsimo sy avaratra, mandeha mivatavata fotsiny fa tsy mahafantatra izay ale na izay niangana. Même pas 3 mois zay Analakely tena mamasina niala tamin'ny bus tery apitan'ny commissaire de police nefa iaho mody ary amin'ny tobona tsy mandrapa lasa taria mbola lasa ny odina taria nanana koa lasa niverina ary amin'ny skara point carré dia nandeha zany merery venao sa hoe gagagaga ianao sa tena gaga misy anasy zay vao tena nomerery aho vao saroko dia niverina tonga dia niverina dia nandala amin'ny maternité zay vao lasa rakana amin'ny lalan'ny mbako andeha nahody. Nitsaroako aloha indray mandeha nefa vo zany tao a Beorika tao zany ohatrany andeha hody alanosy be zany amin'io zany dia ohatrany misy zavatra tsy fahatongava-tsaina ao aminao zany dia miodina anao miodina dia mitoerana foana ingana niverina anao zany. Sady mampiomeny mahafanina ary mahavarina ireo hevitra samihafa momba ity resaka tamberitany ity. Dia eo amin'ilay toerana nahatratranao na nahafanina anao iny angalana vovoka kely dia atao anaty rano iray vera dia iny no sotroina. Mipetraka maka saina tsara dia mandinika zay vao mandeha. Ho an'ny mpitsabo na tsy voasokajy ao anatin'ny areti-tsaina aza ny tamberitany dia azo ambara kosa fa marika hamantarana ny mety ahatongavany aretin'ny fanadinoana na ny maladie d'Alzheimer. Matetika ny fiasan'ny saina be loatra no antony. Mety ho voan-dolo na iza fa matetika ahatongavan'izy io dia rehefa sanatriny zany misy olona misy ati-tsaina mavesatra be ao aminy na misy ihany koa fisarahana na mety fahafatesana zany na amin'ireny zavatra nanahirana be azy teo amin'ny fiainany dia tonga tampoka izy io ary lasa tsy ampozina tokoa satria mety aharitra vetivetika ary mety aharitra ela. Raha ny salan'isy dia ireo eo anelanelany 520 hatramin'ny 520 taona ny mora voan'ny tamberitany. Mety hiteraka zava-doza izy io ary ilana mpitsabo manoa anara-tsaina ny olona voan'ny tamberitany. Teny frantsay izy mety avadiky ny sasany hoe fugue nefa n'izy io tena izy dia ny hoe amnésie zay le hoe ny fanadinoana ny zavatra rehetra fanaony tena tonga amin'le fiteny baiko hoe dephasage total zany olona. Tsy hita hosoroana arak'izany ny tamberitany na izany aza ny fahaizana mitony sy mandamin-tsaina no isan'ny fanafodiny ho an'ny tsirairay. Tranga nanamarika ny andro androany kosa olona valo voasambotra telo hafa naratra ireo ny vokatry ny zavan-tranga teny Analakely androany nandritry ny toy ny fihetsiketsehana nataony avitra ho an'ny firenena fidinina an-dalambe tsy nahazahoana halalana araka ny tatitra nataony mpitandro ny filaminana ka tsy maintsy andraisana fehipetra fa noho tohinana ny filaminan'ny firenena no anenjehan'ireo voasambotra izay atolotra ny anivon'ny fitsarana aorian'ny fiainona azy ireo fanadihadiany Fabrisa teo amin'ny sary ny Tojo Ramboatina. Andro faharoa ny 13 Mei tarihin'ny avitra ho an'ny firenena tamin'ny folora. Nitangorona ny mpanao fihetsiketsehana, raikitra ny orakoraka sy ny sifle. Ny fametram-pialany Andriamatoa Andro Rajoelina no ambetindresaka. Tamin'ny folora sasany, tonga teny toerana ny kandida niavitra ho an'ny firenena Lazara Faits, sont. Niomana ny andray fitenenana, niodina teo Analakely, saingy tsy nahavita inona, fa avy hatrany dia nisamborin'ny mpitandro filaminana.
nentina vetranony natao fanadihadiana ireo voasambotra tao aorian'izay nipoaka ny bomba mandatsa-dranomaso nanaparitahany mpitandro filaminana an'ireo mpitangorona raikitra ny azakazaka samy namonjy ny tsoka 3 minitra monja rava ny fihetsiketsehana samy niaino ny teny avokoa aloha ny rehetra nitoy nanaparitaka ny mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana nijanona teny izy ireo efa nidy avokoa ny tsena ny mpivarotra manodidina nandritra izay fotoana izay tao anatin'ny fifanjevona 3 ny naratra isan'izany ity vehivavy ity voa teo amin'ny tongony fa ty to nanaitaina be mihitsy ty feko ty ana amin'izao ary fatra n'ireny kapohana zavatra marary be hazo be reny mihitsy n'ilay izy nandalovany tsy nisy ny fampiasana bala tena izy hoy mpitandro filaminana voa mafy kosa ity vehivavy ity ireo londoany amin'ny hafitra ho an'ny firenena ny laza fa vaky ny adin'izy ireo sy ny lehibe nambotsiroatra ary takiny ny amoahana n'ireo namany voasambotra fa lehilahy reo raha tazona ny avitra ho an'ny firenena amin'izao tolona ataona izao tsy mitrisy maso zay ary tsy matahotra an'izany zay manoloana izany tsy tia halala ny mpitandro filaminana tsy misy afaka manakorotana ny fiainam-bahoaka eto hoy izy ireo rehefa tsy misy ny alalany ara-dalàna ka ahina hiteraka fahavoazana ho an'ny mpiaramonina izany dia tsy maintsy miditra antsehatra izy ireo ny fitsarana kosa no hanapaka ny sazy momba ireo mpitarika korotana raha ny fanazavany ny satria moa zay voasambo rehefa misy fandikana lalàna nataony zareo dia araka nyvoalaza toy fandikana lalàna nataony dia ny famorena olona sy nazahoana alalana maharakaraka an'izay a nisy koa le fisarovona normaly dia ataon'izy mpitandro filaminana zay tratra nataontsika hoe outrage filazana azy a dia nisy koa aza ny voakasy tanana tamin'ireny zay rehetra zay zany no ataontsika hoe fandikana-dalàna nataony reny olona reny a niaraka mpitarika azy ary efa hita fa manohitona ny filaminam-bahoaka ao anatin'ny filaminana ny fifamoivozina rehefa voatona ny fifamoivozina ao anatin'ny filaminana ny mety hiteraka ataontsika hoe fandrobana na fandrobana mangazay zany mbola hitoy rapitsy ny fidinana an-dalambe hoy ny avitra ho an'ny firenena mbola hitomby ihany koa rapitsy ny mpitandro filaminana hanao ny asany voahelingelona tanteraka ireo mpitady vola eny Analakely tsy faly izy ireo mandrangitra nyreto manam-pahefana reto le rony dia ohatrany tsy zakan'ireo le tenitenenina izay naparitany le izy teo dia aveo zany ohatrany misy le misy nanohatra le manam-pahefana le mpitarika teo dia lasa tonga le olona dia na le olona tokony hividy ara zany a lasa matahotra le olona satria misy manam-pahefana betsaka mitonga eo dia tazana ny le olona dia misy feo ambazy a dia mitsoka le olona nefa zay tokony hitady vola mba milama satria le firenena efa tsy milama raha teo very ny adisanina politika ny vahoaka madinika manoloana izany rehetra izany mametra-panontaniana amin'ny resaka zon'olombelona ihany koa hanitatra ny krizy sa mahazo izao zava-miseho izao ary tombotsoa an'iza marina maro etsy ankilan'izay no resy lahatra fa raha hijoro hamaha-olana ka nahavita fifidianana ny teteza mita roa taona lasa izay dia tsy ho tonga amin'izao ny zava-misy aty aoriana anjara andraikitry ny mpanao gazety ny mampita vaovao marina tsy mitanila isan'ny tanjony KOLO FM sy ny KOLO TV izany ka antonezahana eny amin'ny tinana ny zavatra rehetra nitranga teny amin'ny kianjany 17 Mey androany tsy fotoana tokony hamerana ny onjam-peo sy fahitalavitra mampita ny vaovao sy ny zava-misy intsony izao vaninandrianantsika izao ary tsy ekena ny fanakatonana amin'ny antony ara-politika ireo onjam-peo sy fahitalavitra tokony mankalesina amin'ny tranga taloha isika malagasy fa tsy mamerina nefa tsy naomby fa iny manazava ny heviny folefitry ny kongresy ny teteza mita raha tadiditsika dia isan'ny zavatra napalakilaky ny tolona ary nampiongana ny mpitondra teo alohany resaka hainao manjery eo ny monopole eo koa ny tsy fanaran-dalàna ka aminay zany dia tokony hiakalesona ny rehetra indrindra moa ho an'ny mpanao politika ho an'ny mpitondra satria zany hainao manjery zany dia manampy ny vahoaka amin'ny fampahalalam-baovao fitaizana ary ny fahitako azy ny télévision court sy ny radio FM kolo dia manaraka an'izay fenitra amin'ny feny hainao manjery zay ka tsy tokony asiana antonjay ka aminay zany dia manameloka tanteraka ary tokony hiakalesona ny tsirairay zavatra misy teto amin'ny firenena indrindra mikasika ny fahalalan'ny aso fanaovan-gazety
ilaina dia ilaina zany a mba ahafahany malagasy mahalala ny zavatra misy marina ny vaovao marina eto amin'ny firenena. Eo amin'ny lafiny fiarina kosa indray noho ny fitaran'ny krizy eto amin'ny firenena dia niazakazaka loatra ny fitombon'ny sehatra asa tsy ara-dalàna araka ny fandinian'ny pahay-toe-karena sy ny zava-misy ankehitriny. Tsy vahaolany hoy ireo teknisiana avy amin'ny CAED ny fandrarana be fahatany azy ireo amin'izao zava-misy izao. Fanaty adiny. 7.7 isanjaton'ny asan'ny forona nanomboka ny volana aogositra 2024 no fantatra fa ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Ho any eto andrenivohitra kosa dia fantatra fa ny sehatra ny varotra no tena voakasika izany, izay mariky ny fahantrana. Ny sehatra tsy manara-dalàna moa dia izay manafampidiram-bola kanefa tsy mandoa ny hetra mifanaraka amin'izany amin'ny fanjakana. Be dia be ny olona very asa zao nandritra n'ity krizy ity dia tsy maintsy misy zavatra, tsy maintsy misy faharany ireo olona ireo. Izy mety mamela vady aman-janaka misakafo izy dia tsy maintsy mitady zavatra atao izy zany. Dia ny tsotra indrindra aminy mandeha mividy zavatra eo amin'ny sinoa izy ohatra dia asa izy mivarotra eo amin'ny arabe. Ny vahaolana zany aloha aminay CAED na izany ny fitondrana manome mampisy mamorona asa ho an'ireo olona ireo na manamora kokoa ny ahitana asa zany mampisy environnement économique favorable amin'izay famoronana asa zay satria tsy voatery ny fitondrana ny fanjakana ny amorona asa fa tsy natao azy zany fa natao amin'ny secteur privé aray dia na koa amin'ny fanentanana an'ilay fampiarana ny lalàna izay efa misy anentanana an'ireo olona izay efa manao activité économique amin'izao hiditra anatin'ny sehatra ara-dalàna. Tsy vahaolana mihitsy araka izany ny fandrarana be fahatany ireo mivelona amin'ny sehatra tsy ara-dalàna toy ireo mpivarotra an-dalambe fa vahaolana mifanaraka amin'ny ilainy no tokony aroso tanterahina. Ampandoavana vonona mahitsy zay rehefa misy mibatsa toerana plasina eto hoe zay atreto dia reto mivarotra eto dia misy complet an'izao ny akanto anaovany na zavatra midiny. Fa raha hoe ampandoavana etra fitadiavana ity dia tsy maintsy manara-dalàna. Vonona zany nareo? Vonona raha ohatra hoe misy zay. Fa raha hoe ilay amoronana tsena ny afinafina tsy mety tsisy vidy raha hoentinany. Fandraisana andraikitra no endrasana amin'ny fanjakana ireo sehatra tsy miankina raha teo izay tokony hanome asa dia efa tsy mandoetra fa misedra olana ihany koa. Lavitresaka araka izany ny fanarenana ilaina atao eo amin'ny sehatra io ary ezaka tsy maintsy mifanindran-dalana amin'ny fanaingana ny asa teraka ny resaka fambolena sy fiompiana raha ny fanazavana ireo teknisianina ihany. Manana hatramin'ny 12 aogositra ny ray aman-dreny hikarakarana ny fanoratana anarana idirana amin'ny taona fahaenina eny anivon'ny CEG eto Antananarivo. Eo amin'ny CEG 67 hectara 904 alina no isany no vola aloha mbola fahasahiranana ho an'ny ray aman-dreny izany. Amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny CEG 67 hectara, ireo ray aman-dreny no ankamaroany mijery sy manamarina ny anaran-janany ao amin'ny lisitry ny afaka fifaninanana idirana amin'ny taona fahaenina. 700 no afaka raisina eto amin'ny CEG 67 hectara ary zara raha misy 20,100 no avy amin'ny sekolim-panjakana. Amin'ny maha fifaninanana azy dia ny naoty tsara no andraisana ny mpianatra ao amin'ny taona fahaenina izay. Rehefa tapitra ny fotoana fisoratana anarana ka misy tsy tonga misoratra anarana ireo tao amin'ny lisitra voalohany dia mamoaka lisitra faharoa indray ny Cisco. Misy toerana zany amin'ny capacité d'accueil. Ka io le deuxième liste io dia miainga indray eo amin'ilay hoe ao aoriana le 560. Ka raha folo ohatra ny ankizy tsy niditra 6e dia izay folo voalohany manaraka eo indray zany no tafiditra indray amin'ny deuxième liste. Amin'ny ankapobeny ireo mpianatra avy any amin'ny sekoly tsy miankina ka tsy hiala amin'ny sekoly ny anarany na mifindra amina sekoly tsy miankina hafa no mahatonga ny fisian'ny toerana malalaka ao aorian'ny fisoratana anarana. Aiza lahy mianatra izany izao? Any amin'ny Sont de Paul ihany. Any enl'Afrique. Ny toerandreo ankizy ireo banga no tsy maintsy hifenoina. Efa miandrandra fatratra an'ilay deuxième liste ny olona ka miandry foana zany ny olona mihainohaino foana hoe roviana ny deuxième liste. Fanavotana ho an'ny ray aman-dreny ny fahafahan'ny zanany hiditra taona fahaenina eny amin'ny CEG. Mbola tsy vonona, vao hiezaka hitady an'izay hitanao ihany izao fahasahiranana mandalo izao. Efa nanomboka ny alatsinainy teo ny fakana hevitra sy ny atota taratasy rehetra teny anivon'ity CEG ity. Amin'ny tapaky ny volana aogositra kosa no hifarana ny fisoratana anarana sy amoahana ny lisitra faharoa. Amin'ny ankapobeny misy elanelana azo tsapaitanana ny fahaizan'ny mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina sy ny sekolim-panjakana araka ny nambaran'ny mpiandraikitra amina sekoly iray mety ho antony mahavitsy ny afaka ny amin'ny fananana idirana amin'ny taona fahaenina izany.
Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa mampimenemena ny maro ny tsy fanajan'ny fiara-pitatitra ny olona ny mpanjifa sy ny zotra-ndalana tokony alehany matetika dia miaritra fotsiny ireo mpandeha raha sendra tojony tsirary ny ataon'ireny bus ireny. Tsara ho fantatry ny olom-pirenena fa misy ny sazy ho an'izay mandika ny lalàna sy tsy manaja ny zotra-ndalana ny fanatadiany inaly sosombiny aina. Tsy azo ataony mamindry ireo mpanjifa amina fiara hafa eny antenantenandalana, indrindra fa ny tsy fanaterana ireo mpandeha hatreny amin'ny farany ho an'ireo bus na fiara-pitatitra olona rehetra na inona antony. Azo atao arak'izany ny mampiditra fourrière ireo bus manao izany na miantso ny tompona andraikitra afaka ny milaza mivantana amin'ny kooperativa voakasika. Tsy maintsy manaja ny zotra-ndalana tokony alehany sy ireo mpanjifa ny mpitatitra rehetra satria ny mpanjifa ny loharanom-bolan'ireo mpitatitra. Voalohany indrindra aloha zany dia tsy tokony hiala ao anaty tômôbila mihitsy izy. Fa raha ohatra le chauffeur na receveur mikiry ny hitondra azy any amin'ny hoe ody any amin'ny patron na ody any amin'ny garage manao kidnapping zany. Tsy ekenay mihitsy zay zavatra io. Aminay zany efa nisy ngamba ataoko hoe 4-5 taloloha teo nisy zany zavatra any amin'ny valo sasany alina le olona hoe tatrany embouteillage izy dia ety makany amin'ny garage le mpandeha mety mody any amin'ny toerana misy amin'ny patron kidnapping zany tsy ekenay zany. Tsy manak an'izany mihitsy zay. Fa tsy maintsy manaritra izy any amin'ny terminus. Misy hatrana nefa ny zotra minimanao izany, eo ny tsy fahafantarana fa azo saziana ny tranga tahaka ireny, eo koa ny fahazarana ka mandray ireny tranga ireny efa fanao ka azo atao. Misy mihodana aloha sasany misy mihodana. Ianao manao an'izany koa ve? Tsy manao an'izany. Rehefa ratsy ny karama dia tsy maintsy manao an'izay. Tsisy sazy. Tsisy mitaraina. Mafina fotsiny aloha fa tsisy an'izany. Tsisy manao an'izany ka. Tsy maintsy misy mitondra foana. Ho an'ireo mpanjifa efa lasa fahasorenana amin'ny andavanandro io fomba ratsy ny taxi be sasany io. Ny zotra miazo any vato, ny miazo any tosy, ny miazo any andorany fotsiny no tena mampitaraina ny mponina amin'ny ankapobeny. Tamin'izay nandeha nakany Ambohidratrimo dia mifanarahana hoe aty amin'ny 67 dia rehefa aveo navelan'ny zareo teny andotapenak'izay dia teny indray zay mandraty izy. Dia tamin'izay zay tsisy mivoaka izay rehetrarehetra tao anaty tomobila dia lasa izy mihodina miverina dia tsy maintsy mivoaka ihany. Zay nefa zay tamin'izay monjy vehivavy dia vehivavy daholo ny tao anaty tomobila. Le andro tamin'ny efatra sasany miala avy any Ambohidratrimo dia iry zareo reo miala avy any Ambohidratrimo efa tsisy mitondra mihitsy fa mampifilafila be iry zareo dia ny sasany zany mba manaiky mitondra ihany dia miteny izy hoe any amin'ny bigy ihany ny farany eo andotapenaka ihany ny farany eo andotapenaka ihany ny farany dia miditra ihany zay dia nanao teny erany zay hoe andao isitra dia tsisy mivoaka dia tsy maintsy mivoaka ihany satria midina amin'ny. Mila mandray andraikitra avokoa na ireo tompona andraikitra na ireo mpanjifa. Azo atao ny miantso ny laharana 03205 13999 ho an'ireo te hametraka fitarainana mahakasika ireo fiara tsy manara-dalàna. Efa misy moa ny unité mixte de contrôle apetraky ny UCTU sy ny commune Antananarivo renivohitra izay niverina perinasa indray nanomboka tamin'ity volana jolay ity eo amin'ny fanatsarana sy ny fitandronan'ny lalàna ho an'ireny fiara-pitatitra olona ireny. Mbola eo amin'izay fitateran'izay hatrany vaovao avy any Mahajanga, nijoro ny sendikan'ny mpitondra taksi ao an-drenivohitriboeny Ratsehivina dia miady amin'ny tsenan'ny fitaterana ny antoerana ny taksi vila sy ny bajaja. Tanjona ho an'ireo mpitondra taksi ny hanafoana ny fitaterana amin'ny bajaja araka ny vaovao avy any antoerana, tranga iray mampanahy mafy fa tsy hamany olana ny antoerana. Eny ihany koa fa hanangana ny sendikan'ny bajaja tsy mbola rahampitso araka izany no iva ny fanolanan'izy ireo. Ny fitarainana mahakasika ny fanitsakitsahana ireo zon'olombelona no tena azahoana fitarainana eo anivon'ireo ivon-toerana misahana ny maha-olona ka anisan'izany ny centre ilaiko ao anatin'ny tetikasa fiarovana ny maha-olona ho an'ny firenena mikambana. Fanady adina. Misa 700 eo no isan'ny mpisitraka efa nandray ireo tolotra atao amin'ny centre ilaiko ka ny valopilisan-jaton'ireo dia noho ny olana avy amin'ny herisetra. Ny fitantsorika hoentin'ity ivon-toeran'ity tamin'izany kosa dia ny fiarah-miasa tamin'ny tambajotra iray atao hoe Tiava izay vondronana mpiasa aratsy sosialy, mpitsabo, mpisolo vava, mpitsara ary mpitandro ny filaminana. Tantsorika atao zany fandraisana ireo vehivavy manana olana hiara-ny herisetra, fandraisana azy ny fiainonan'ny olana, ny fampizarana ny olana aminy dia rehefa avy eo fampahafantarana ny zon'ireo vehivavy ireo. Rehefa vita izay dia eo no mandray fanapahan-kevitra ilay vehivavy hoe hitory izy na hijanona hatreo amin'ny fifampizarana ny olana izy dia ampiany izy zany manao ny
taratasy fitaraina na fitoriany dia manaraka azy any amin'ny polisy raha mbola tsy vitatra eo ilay izy fa mbola tiany ho atao hatreny amin'ny tribonaly satria ny tribonaly rery ihany no afaka manome ny zon'ny vehivavy dia tonga hatreny amin'ny tribonaly. Anisana azy tombontsoa tamin'izany ity vehivavy iray sendranay. Be da be zany ny zavatra apetsako anareo vehivavy izay hiaran'ny eritseritsy centre ilaiko zany tonga dia hoe azoko atoro anareo voalohany atonony fa nampanjay anao ao ary ara-dalàna tsara daholo mihitsy tsisy olona nosy-botanana anao ao ary raha ohatra ka hoe efa tena tsy zakanao le izy ny ao ihany no mahavonjy anao fa aiza maronany amin'ny famoizam-po zany ajoroy tsara ny lalana jereo vao mahita tsara foana ny lalana hoe ny ambony ihany fa tsy misy eo ambany zany fa ny fihezahanao ihany no mahatafavoakanao eo amin'ny fiainana. Ankoatra ny ady amin'ny herisetra dia misy ny fampiofanana ampandrosoana ny maha olona sy ny fitantanana orinasa tolotry ny centre ilaiko. Ny tsy fahatokisa-tena ny fantatra fa olana lehibe tsy ahafahan'ireo fianakaviana sahiran'ireo mivoatra eo amin'ny fiainana. Nanomboka ny 10 Jolay lasa teo ka haritra 2 herinandro nietsika ataony tetika Saramaton eny amin'ireo fokontany sahirana eto Antananarivo. Miisa 12 ireo mpiara-miasa amin'izy ireo ka isan'izany ny centre ilaiko isovy masoandro. Zay zany ao anatin'ny fomba fisainana silamo ao anatin'ny fotoanan'io fehezana kanina io dia tsy maintsy mitsinjo ny mpiarabelona mba azahoana fahasoavana. Zay zany tena targetra. Efa nahazo ny anjarany zao ny teria Besarety fitarimina zaza sembana sy olona sahirana. Dia efa nahazo ny anjarany koa ny fitarimina zaza kamboty tany Ambatolampy zanaka kambotin'ny polisy zany. Dia efa nahazo ny anjarany koa ny teria amin'ny ampefilo Ambodirano ny hoan'ny olona be antitra koa io. Dia azo ny anjarany koa zany ny fitarimina zaza maditra any Anjanamasina. Miisa 50 kosa no nahazo tombontsoa tao amin'ny fokontany ny isovy masoandro androany. Hatramin'ny na Repoblikan'i Madagasikara tsy mbola nisy ny famaritana ny fokontany ho tanterahana saika ny komina sy ny distrika hatrany no faritana tamin'ny saritany. Miteraka ady sisy tany amin'ny komina mifanolo-bodirindry ny trango io. Fanamby ataon'ny fobetaon-tsarin'i Madagasikara ankehitriny ny amoaka saritany ahitana ny faritry ny fokontany tsirairay avy ka tany Ambatondrazaka nanomboany izany. Tafiditra anatin'izany ihany koa ny fanavaozana ny anaran-tanàna mahalona ny fisiany anaran-tanàna maro mitovy eto amintsika ankehitriny. Nitarika ny delegasiona tamin'izany ny tale jeneralin'ny FTM Frank Razafindrabe. Manana olana amin'ny famantsiana ny akora ilaina amin'ny fanatanterahana ny fitiliana ny aretina VIH sida ny toerana sasany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola misy any anefa ny tahiry hahatra 3 volana azo tsinjaraina. Miavitsy ny fampiasan'ny olona ny fimailo, ny fahalalana ny VIH sida ary ny fanatonan'ny olona manao fitiliana. Ireo rafitsinina ny olana mikasika ny fanentanana amin'ny VIH sida eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola latsaky ny ray isan-jato ny tahan'ity aretina ity eto amintsika. Na izany aza, mila mietsika hatrany iadiana aminy. Misy toerana sasatsasany anefa manana olana amin'ny famatsiana ny raha-mpanafody fitiliana ny tsimikaretina. Fa ny zavatra tokony fantatra ihany koa dia amin'ny toerana sasany misy reaktifa tsy lany. Ny misy fandaminana tokony atao ihany koa zany ahafantarana ny fandrindrana ny fampiasana ny reaktifa alalana ny hoe mba hampirindra azy tsara zany hoe mba hoe amin'ny toerana hafa tsy misy, amin'ny toerana hafa tsy lany. Fa ny tena antony ngezabe zany dia ny fahatarana ny famatsiam-bola. Ankehitriny dia manodidina ny 10 isan-jato ihany ny fandraisana anjara mivantana ataon'ny fanjakana mikasika ny ady amin'ny sida. Ny 20 isan-jato dia mbola trosa averin'ny fanjakana ary ny 70 isan-jato dia avy amin'ny mpamatsy vola. Mbola anova fomba fiasa amin'ny fandraisana an-tanana ny VIH sida araka ny drafitra efa napetraky ny OMS isika eto Madagasikara ka iova ny sanda ny fandraisana an-tanana isan'olona. Manodidina ny 300 ka hatramin'ny $500 isa-taona ny fandraisana tanana ny olona iray mitondra ny VIH sida amin'izao fotoana izao. Ny OMS nefa ankehitriny dia mametraka fomba hafa andraisana tanana ireo olona ireo. Fomba izay mora kokoa raha ny vidiny fa mila fampitoboana kosa ny isan'ny olona mila raisina tanana. Manodidina ny 700 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo olona marary ny sida raisina an-tanana sy tsaboina eto amintsika. Mivahiny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tale rejionaly ny ONU sida Sheila Tolo ary mifampijinika amin'ireo vakasika mivantana amin'ny ady amin'ity aretina ity. Fararany ny fanatanjahantena ny farany herinandro lasa teo ny fananana familiana fiarakodia dineza ho tompon-dakan'i Madagasikara nanintona ny sain'ireo mpankafy ralia ny ambangivangony avy hatrany.
totosan'ny faran'ny herinandro teo nodingana fa efatra iadina zay ho tompontakany Madagasikara teo amin'ny sokajy slalom taona 13 dia tsy amin'ny hippodrome be valala moa no nanatanterahana azy ity ary ny club MSA no tompona andraikitra tamin'izany fifananana tsy izoviana amin'rehetra ny slalom satria dia fandraisana anjaran'ireo fiara-panao rally 2 motrice tao koa ny crosscar ny SSV ary ny quad raha nivokatra teo amin'ny fiara-panao rally dia mpanamory zandriny dia tsy izany fa isitraka NS nitondra Clio RS no nibatany amboara teo amin'ity sokajy ity 3 minitra sy 14 segondra sy 12 apahazato no namezany 2 andro ny faninanana ny fandritana mpanamory sivy kosa ny larana faharoa saika tsy ny fanalavitra ny elanelam-potoana nomen'izy ireo izay niady io toeran'io sangy nanatombo Itonio nitondra Peugeot 205 fiara izay nibatany anaram-boninahitra tamin'ny taona lasa ary ny fandimbiasan'izy sy Alcazaria 2 segondra sy 40 no nanasaraka azy tamin'ny sitraka NS niondrika teo amin'ny larana fahatelo kosa i Honda B nitondra Renault 5 mpanamory isan'ireo ny fampitady tamin'ny Tonio izay niady ny larana faharoa andriambavilanitra enina kosa no nandray ny fiangana tamin'ity dingana faefatra ity raha nivokatra teo amin'ity sokajy ity dia i Alcazaria nitondra Peugeot 205 no nibatany amboara na raha ny ry zany nitondra Peugeot 206 teo amin'ny larana faharoa ary Sylvie nitondra Citroën AX ARD kosa no nanakatona ny podium sokajy vehivavy teo amin'ny crosscar indray dia mbola nanjakany nikiatrany ary somary lavitra ihany ny elanelam-potoana nanasaraka azy tamin'ilay mpifanandrina tamin'ny akaiky dia tsy izany fa i Juvelin satria dia 12 segondra be izao no fe-potoana nanasaraka azy mirahalahy ireto tamin'ity taona ity dia tafiditra ny ady anaram-boninahitra ihany kory zareo teo amin'ny SSV sy ny quad teo amin'ny quad dia i Erika nitondra YZF 450 no nibatany amboara tamin'ity dingana faefatra ity na raha ny asina kely izany ary Amel no nanakatona ny podium raha Erika no aingam-pandeha indrindra teo amin'ny quad dia iando no nisongadina teo amin'ny SSV raha eo amin'ny filarana vonjomaiky amin'ny championnat aloha dia mitarika isitraka NS eo amin'ny fiara-panao rally iniki hatrany mitarika eo amin'ny crosscar iando ihany koa nitazona ny larana voalohany eo amin'ny SSV ary mbola Eric no eo amin'ny quad dingana efatra izay no vita fa tokony mbola izy dingana roa vao hita hoe iza no isalotra ny anaram-boninahitra eo amin'ny sokajy tsirairay mifaninana amin'ny slalom dia iny ihany koa no entiny indray mamarany ny fampahalalam-baovao iny ho fanatsarana ny fifandraisantsika ahafahanao mampita vaovao ty amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM dia misy ny laran-tarby 034 07 888 02 isorana ny excellence beauté anala mahitsy nanao ntaresin'ny taovolo isorana ihany koa ny code 9 ampefolona ampiakanjo ny tenanay ary farany isorana nanao tany tokantrano naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko